ato amin'ny supermarché ny tenako amin'izao fotoana izao ary dia manoro antsika ny hoe inona sy inona daholo ny zavatra izay vidiko rehefa mandeha amin'ny supermarché zany ny sakafo ara-pahasalamana. Izao ny salady, ny tongolo maitso na ny échalote, ny radis, ny fenouil, tsara dia tsara ho an'ny taovam-pandevonan-kanina ireo zavatra rehetra ireo indrindra moa zany ny anamaitso, ny poireau, ny céleri, persil mantsy persil le teo fa tsy céleri. Céleri, brocoli, haricots verts, poivron, fraises, voasary makirana, ny citron, ny paoma, akondro, mbola tsy dia masaka loatra moa izy ity zany fa rehefa mipetraka elaela any ambony trottoir izy dia masaka. Ny voatabia, ny kiwi dia tsara satria betsaka vitamine C sy ny antioxydant izay afaka miady tsara mihitsy amin'ny microbe. Ny épinards
izay feno fer, tsara dia tsara ho an'ny vehivavy satria miady amin'ny anémie. Tongolo gasy izay tsara dia tsara tokoa satria miady amin'ny microbe. Ny sakamalao na ny gingembre. Ny concombre izay tsara hohanina isanandro ny concombre satria misy rano betsaka ary dia tsara ho an'ny tavam-pandevonakany. Voanjo izay feno otrikaina maro dia maro toy ny magnésium, ny fer, ny calcium, tsara ho an'ny isanandro ny voanjo ary misy ny menaka izay mahatsara ny tavam-pandevonakany ary mahatsara ny lalava ihany koa. Indray izay trondro ny saumon izay tsara dia tsara ny otrikaina entiny satria misy oméga 3, mora levonina ary dia mahatsara ihany koa ny fikorianan'ny rà ho an'ny olona izay misy hypertension artérielle zany dia tsara ny saumon, ny trondro zany. Ity zany ny henan'akoho. Tsara dia tsara ny henan'akoho zany raha oharina amin'ny henan'omby satria ny henan'omby dia misy menaka saro-devonina ary dia mety manimba ny lalan-drà ka tokony salasalaina ny fihinanana ny henan'omby. Atikena, tsara dia tsara ny atikena satria feno fer zany, indrindrandrindra zany ho antsika vehivavy. Crevette, tsara dia tsara koa ny fihinanana ny crevette satria ao anatin'ny kategorian'ny sakafo avy any an-dranomasina
izay mahatsara ny fikorianan'ny lalandra izany. Eto indray zany tsika dia ny atody izay feno protéine, tsara dia tsara tokoa ary mahatsara ny fahasalamana ary mora levonina. Ny ronono moa zany dia ny lait d'amande no fividiko na ny lait de soya, satria ny rononon'omby zany dia somary manimbana ny fahasalamana raha ohatra indrindrandrindra zany olona tsy mahazaka ny lactose, ary sarosaro be vonona ny rononon'omby. Raha misy olona zany misy intolérance au lactose dia tsaratsara lait de soya na lait d'amande. En comité d'épicerie à l'accueil de Souvien, comité d'épicerie, merci. Fividiko ihany koa ny maïs doux, zany hoe ny katsaka amin'ny boaty reny zany feno fibra ary misy protéine tsara dia tsara tokoa. Ho an'ny vehivavy ihany koa izay manahia vatana dia tsara dia tsara ny fihinanana ny maïs doux. Tsara dia tsara ihany koa ny petit pois izay mitondra fibra sy protéine daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Eto indray zany tsika dia eto amin'ny rayon-ny vary. Riz basmati zany dia tsara dia tsara satria misy mba miekena zany mitohan'ny siramamy amin'ny riz basmati, indrindrandrindra moa zany ho an'ny olona diabetika, tsara dia tsara. Ny fihinanana ny vary dia salasalaina ny fihinanana ny vary zany tsy atao betsaka loatra satria betsaka siramamy koa zany ny vary. Ny paty dia nouille de riz zany no tena fividiko satria mavesabesatra le paty vita amin'ny lafarinina zany, misy gluten izay sarotra vonona, dia
ny paty vita amin'ny vary zany no tsaratsara kokoa ary maivamaivana ny fandedina kanina. Tsara marihana fa ny paty koa zany dia indraindray ihany izany no fihinanana azy fa tsy matetika loatra zany. Efa nataontsika angamba zany nitoro ny zavatra rehetra izay hoe tokony ho vidiana zany, ny essentiel izay mitondra ny otrikaina izay ilain'ny vatantsika.